Efa niresaka ady amin'ny kolokolo sika teo anisan'ny lalam-pahamehana ho an'ny gouvernemanta ihany koa sy ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny ankapobeny ny ady atao amin'ny fitrondrana antsokosoko ny andramena izany entina idina amin'izay indrindra ary dia fantatra fa dia nandray fanapahan-kevitra ny fahefana mpanantanteraka ka nametraka ny komity izay iraisan'ireo ministera misa sivy hiatrika izay ady lehibe izay tapitra sy fanaovana mikasika izay indrindra miaraka amin'ny vola ravoavy sy tsiry rakotarson. Ministera sivy no tafiditra ao anatin'ny komity iraisan'ny ministera izay napetraka indrindra ny ady amin'ny fitrandrana tsokosoko andramena. Ao anatin'izany ministeran'ny tontolo iainana, ministeran'ny folo alin-dà, sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmariam-pirenena, ministeran'ny varotra, ministeran'ny vola sy ny toe-bola ary ministeran'ny fitsarana. Tokony manambonina zandarma no mitarika io komity iraisan'ny ministera io araka nambaran'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmariam-pirenena ny jeneraly Paza Didier. Nivoaka iny texte iny ny ministeran'ny environnement moa zany l'écologie ny forêt ny tena nanao an'le texte maromaro ny ministera ao anatiny fa na manamoana na manahoana tsy maintsy atsona foana gendarme am'ziny zay ny le mahasarotra ny piasa gendarmerie tena tsy fanenjaira namana fa raha misy bois de rose mivoaka zao dia lasa gendarmerie no lazaina hoe tsy manao ny asana tsy mampanino zany zay dia mangataka raha araka ny azo atao mba ho gendarme anamboninahitra no lehibeny io le comité interministériel lohatsangana io zany satria misy secrétaire exécutif manko izy io dia mangatahana mba ho gendarme satria tsy maintsy ho atsona foana le gendarme hiaro an'le anenjika an'izay manao trafic illicite na hiaro an'iny sisy tany moramora kokoa zany raha ohatra ka gendarme ny lehibeny io mapietsika ny rahalahin'ny gendarme ny sisiny zany akory tsy milaza hoe raha tsy gendarme anao dia tsy hanao ninina zay fa mba mangataka zany zay mba gendarme rehefa ataonjareo ingénieur anao euphorie moa izy iny nazo atao fa dia ekenay koa zay. Nambaran'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmariam-pirenena fa ilaina amin'ny fiarah-miasa amin'ny any ivelany hampahomby ny ady amin'ny fitrandrana tsokosoko ny andramena. Anisan'ny dingana amin'ny fanatanterahana izany ny fandaniana ny lalàna mikasika ny ady amin'ny asa fampiroroana sy ny heloka be vavy iraisam-pirenena na ny crime transnational ary isy ny fitoerana tsangana eo anivon'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarmariam-pirenena. Fanao centre opérationnel anankiray tsika miaraka amin'ny israélienne anarahantsika niny trafic amin'ny io ressource atsika io zany ressource stratégique rehetrarehetra zareo manampahaizana amin'izany amin'ny resaka teknôlôzia reto tsika somary mbola taraika dia miaraka anampy atsika zareo amin'izay. Iasa ary anasazy no tena tanterahan'ny komity iraisan'ny ministera raha ny fanazavana izay venentin'ny ministry ny tontolo iainana raha parany Antelme.